vavaka fiambena arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Halleluja. Dia amin'ny fialina lehibe indray raha lasina vamalana eo antsika amin'izao fotoana izao a. Falibe indray ny tena komena aminao eto androany. Dia miarabantsika rehetrarehetra izay tratrantso eto anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambena izao dia misaotra anao ny fidy niaraka aminay eto indray amin'ity androany ity. Ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo fa soavan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy izay tonga eto dia mahatoky sy mino ary havana malala. Fa dia fampahery eto indray tsika amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika izao. Fandarana izay rahanao amin'ny Aki Radio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy dia fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika rehetrarehetra. Marita hatramin'ny farany atin'ilay sasany inoko fa ampahery anao raha miarety anao tsy taka nidiranao teto ny voanao eto androany, fa ahery anao hitraky anao hitombo finoana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ary raha androany koa anao vao tonga miaraka aminay dia teny aminao hoe tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilàny tompo anao tena resy lahatra n'izany ka marita hatramin'ny farany. Androany niditra voalohany tamintsika teto androany dia ranabavitsika Lina azafady. Ary ty zanay dio Madagasikara ranabavy Lina niditra voalohany teto dia menazy nitsodrano taka mahazatra nitsodrano azy ranabavy Lina androany zany dia miaraka azonareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine ary any Madagasikara. Tahiny Jesosy daholo dia nitsodrano salamy fasivy amin'ny dimapolo andininy fahafolo. Salamy fasivy amin'ny dimapolo andininy fahafolo izay mivaky izao amin'n'anan'i Jesosy. Andriamanitra ilay mamindra fo amiko ny aloha ataon'Andriamanitra faly mijery ny amin'ny fahavalo koa. Halleluja. Io soramandry amin'io dia momba ny fitarainana izay nataon'i Davida tamin'ny fahavalo maro izay mitady hahafaty azy. Dia Andriamanitra ny amin'ny fahavalonareo ihany koa dia mba hanao ohatr'izany hamindra fo aminareo Andriamanitra dia izy ny alohanareo. Halleluja. Iza zany ny fanena voalohany amin'ny fahavalonareo tsy nareo fa i Jehovah. Halleluja. Nareo ny ataonareo fotsiny dia ahoana mifaly fotsiny mijery ny aloban'Andriamanitra ny fahavalonareo dia mahereza dia mahatanjah dia samy tahin'ny tompo zay nitsodranareo. Salamo 59:10 nitsodranonareo tamin'ity androany ity. Raiso ampifaliana raiso ampinoana ranabavy Lina fa ho anao izany nitsodrano zany sy nareo rehetrarehetra any Arabie Saoudite, Koweït, any Chine sy any Madagasikara. Tahiny Jesosy. Raha zanaso Sylvine niditra marareo ranabavy Lina mo eto France, raha zanaso Sylvie Koweït, nambinjo Macrine Koweït, Lovlitina France, Marie Hortensine Koweït, tonga soa itody Raoulso France, i
Angelina Diamant, Chine, Razana Soa Sylvie, Koweïty, Andorina Suzel, Suisse, dia tonga soa ihany koa i Aingonirina Andrina Sol, France, Angelina Diamant, Chine, Koda Leonie, Koweïty, Koda Leonie, izy antonina Koda Leonie, Yama, Koweïty, Erika Raka, France, Mami, Koweïty, Zamina Kamaradin Jesosy, France, ao ihany koa Felana Rakoto, France, Ravakanana, France, Sasany Apôstôly, Madagasikara, Lalin, Tahiny Jesosy, Kadaka Malala, France, Felana Rakoto, France, Rantanina Marie Charline, Madagasikara, Jesosy Mpandresy, Mihaja, Madagasikara, dia tonga soa Mampionina, France, Androandry, France, Terazana Monika, Koweïty, Palray Eritovo, France, efa sitrana be lanomoka, alleluia. Angelina Diamant, Marie Eulalie Marie, Koweïty ngamba raha tsy diso le teny iny. Tina Rakoto Arzaka, France, Razana Soa Sylvie, France, Ranabavy, tsisy sorana Ranabavy Lina, dia tahiny tompo Ranabavy Lina, alleluia. Eny ary, dia faly mahita anareo maharita hatramin'ny farany daholo. Mahafinaritra be mahita anareo ety ambony fa nirariana dia mbola hatramin'ny farany nareo eo amin'ity androany ity. Ndao atsika hiditra amin'ny fandarina aloha. Ndao tsika mivavaka, ndao tsika hivavaka metraka zao fotoana zao ampelantan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika ny anabavitsika Aingonirina Rodriguez ao Arabia Saoudite ao. Izy nitorintsika anatin'ny vavaka fanombohana. Aingonirina Rodriguez, Ajaska Patitsy, France, Nety Alexandra Niana, ny anamainy soa ihany io any Italie. Tahiny topary Aingonirina Rodriguez, anao ny fitenenana hivavaka ho an'ny fotoana. Alleluia. Dia mankasitraka indrindra ny pasitera nanome fitenenana dia tonoina ho amintsika tsirairay avy izay manaraka ny fandarana eto ny fiadidanan'Andriamanitra ray Jehovah Tompomaro anapaka ho aporitsika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Dia mbola hiaraka hivavaka tsika riavana metraka izao fotoana izao eo ampelantanan'Andriamanitra. Midera sy nihaja ary ny voninahitra Andriamanitra dia atolotra ho anao irery ihany. Misaotra anao izahay ny amin'ny fotoana izay mbola ahafahana indray mandinika sy miaino ny tenina eto amin'ity anio ity. Misaotra anao ny amin'ny teninao izay mampahery anay mandrakariva ary hiainanay manome fiainana ho anay mitarika anay mandrakariva. Ary ny teninao tokoa Jehovah Andriamanitra dia tena hoe tsy ho levona mandrakizay. Ny lanitra sy ny tany ho ianao no levona fa ny teninao dia aharitra mandrakizay. Dia misaotra anao sahady izay ny amin'ny teny izay omenao anay eto antiany ity. Isaorana ianao lehibe Andriamanitra tantananao ny fiombinao ny tontolo andronay tsirairay avy. Narovanao izahay tamin'ny asa mandraraha, rakofanao hery no menao tanjaka dia indreo tsy hay tafavory eto anatrihanao indray. Ary ankehitriny dia hifonana aminao raha ny zavatra nataonay tsy fanaraka amin'ny sitraponao Jehovah. Ianao mahafantatra izany ka dia mamindrafo aminay tsirairay avy mamelana elokay. Ankehitriny arany dia mametraka izao fotoana izao ampelantananao izay Jesosy Malalao. Manao ny fitaovana ny foibe any dia jerevo manokana ary rakofa ny raha sosaropidinao satria dia voly satana ankehitriny dia tena tsy fary Jehovah. Indrindra ny amin'izao fandarana izao angatanay ny ranao Jesosy tena hoe hifafy any amin'ny fitaovana rehetra any na natra any amin'ny telefony ny mpanaraka an'izao fandarana izao ny connexion tsirairay avy tena hoe rakofana amin'ny ranao Jesosy Kristy tompony sabaty. Ary ireo rehetra izay mbola ny andalana ny mangetaeta Jesosy andeha ny teninao tonga amin'izao fotoana izao tena hoe ianao anafaingana ny teny ary andamina amin'ny programa rehetra ny isam-batan'olona dia akinonay feno ampelantananao fotoana rehetra izay iarahana eto indray amin'ity anio ity. Ary manateny
izay Jehovahandriamanitra fa tsy ho diso anjara ny teninao indray izay tsy tonga ka tsy alamaina raha ny voaketaka tsy tahaka ny terana itetiny voana eto fa tena azo hery izay amin'ny alalan'ny teninao. Dia mitenena aminay Jehovahandriamanitra ho araka ny fomba nova voanikiananao izahay mpanomponao. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy haingo indrindra Rodriguez sika tanatazay vavaka mamy matsiro tony be dia Andriamanitra manakirapasodinany amaly fitianao. Halleluia. Ny tompo azy ny vevran'indray mananjara France razana sosivy tsiry ambaramiel France tonga soa i ranabavy Rodina Mario Elali Marie. Halleluia. Ny tompo arytsika rehetrarehetra nafinaritra ny fotoana avy nakalaza Pentecoste motsika. Halleluia. Dia tena nafinaritra tokoa ny fiarahana taty an-trano sika no nanatotosany Pentecoste. Firy moa zany nareo ny tonga taty teo izy ny afaka nanisan'izay. Nafinaritra ny fiarahana, tena hoe nafinaritra ny fotoam-bavaka anareo izay niaraka taminay tao anaty Zoom tao vita somatsara iny ary nandray fanamasina daholo. Azo antoka nandray fanamasina daholo isaorina an'Andriamanitra fa tena naniraka ny fanana izy tena nitondra fanatrehana tao amin'ny fotoam-bavaka itsika tamin'iny lahady iny. Zava-dehibe reny amakivaky itsika ny taona manaraka indray feno fanamasina. Halleluia. Ohatrohatr'izao zao ny reo ny ankizy tonga taty tsy haiko somary lavilavitra any ngamba dia sady tsy dia hitanareo iza ranabavy Rosemina, i ranabavy Aina, rahalahy Jonathan, Zokofelina Rakoto, ranabavy lalahy Nizina Fontaine Larina, rahalahy Faly Rairitovo, Finona, zanak'Aimé Manambotsoa, i Angonirina Andrina Solo, i Soameva, Fity, ranabavy Eva, zanaky Aimé Manambotsoa, dia ty Aimé Manambotsoa, dia io rahalahy Tojo, dia Mampionina, dia Finiaina. Reo zay no niarinanao Pentecoste tato tokantrano tato. Nafinaritra ny fiarahana, tena nalainy tsara kasi androany ny sasany vao nandeha mody. Nisy tamin'ireo ny androany vao nandeha mody dia tena hoe fifaliana. Nafinaritra ny fiarahana ary mbola avy ihany ny fotoana andefasantsika ny sary lefa tsikelikely eo ny vidéo tamin'ny Pentecoste. Nafinaritra mamy ny fiarahana ary satria ity foana ny fiarahana fa misy fetrany moa ny na dia tiana aza nisaraka tsy maintsy voatery, na tiana raha ny miaraka tsy maintsy voatery misaraka. Toy zao anisan'ny hira natao teo Halleluia. Aloha asiana sary kely ihany. Lohan'hira amin'izany dia feno ady-hevitra. Maravilha,
tsy de tena iniriny kory no ataontsika androany a fa kosa nampisehoana ny sary alleloia fanehoana tamin'ny pentecoste io zany ny Charline ny fanarahana moa tamin'iny a fa samy nanao akanjo fotsy teo daholo a samy nandefa ny sary dao io zany ny Charline alleloia reny ny hira zay natao avy any fotoana io nambinina alleloia mbola ho avy any fotoana moana an'ireny io raha nabavy Danela alleloia maro maizimaizina ihany ny sary a nabavy Danela dia reny a ny sary ireo izy rola commencement akila sy fampitirana ny toriteny alleloia nafinaritra be mihitsy ny fotoana ary nampitsy te hanapaka le izy teo andary lasa nino ny fotoana antsika fa mbola avy any fotoana alefa antsika ao anaty rasoloa alleluia doary tsy tapany rehefa antsika aloha izy afa tsika mihenohino alleluia zay finaritra daholo zay finaritra daholo aloha ary souvenir Pentecoste 2023 alleluia soanan'Andriamanitra rehefa tsikelikely ihany moa ny sary sy ny hira zay natao a mbola daholo ny sary ny ankizy zay atao amin'ny groupe zay maharesy a ny ray fony raisaina taminay nanao akanjo fotsy daholo avy fotoana anomoahana vokatra anomoahana vokatra tsara be a
hoanareo ivoaka avy eto amin'ny akiradio. Alleloia, manana faharetana kely tsika. Aloha vitany examen fity satria izy mikirakira eto amintsika eto dia amoaka vokatra tsara be indray tsika ohatrany niry nataontsika tamin'ny heritaona iny. Alleloia. Raha tsika aloha hanao hira anankiray dia anatin'ny teny ity tsika hiditra amin'ny toroteny avy hatrany. Marijo États-Unis aloha mbola tsy narabaiko, andrinesa zay lefa narabaiko. Eme manambotso io koa eme manambotso tonga taty koa eme manambotso teny mianaka. Halleluia. Ihany koa izay koa mbola tsy $100 keliny Jesosy any Koety, Bertsaba Koety. Halleluia. Selina Rosemina France, Yama Koety. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Marie Charline ihany koa tahiny Jesosy amin'ny heritaona. Marie Charline manao Pentecoste aty amintsika. Halleluia. Doary ino hira aloha tsika tavantsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Doary tsara Pentecoste tsika amin'ny hira anankiray ity.
ny fanahy eo midina manatrehanay eto ianao zava-dehibe ny fanatrehan'ny fanahy masina sofa eo foana ianao fanahy izy Angelina halleloia resaka mbola resaka momba an'izay any tsika anatin'ny toriteny androany tena toriteny amintsika eto androany zokontsika felana rakoto halleloia mbola resaka momba an'izay any tsika rehefa tamin'ny lahady ary ny pentecosta dia androantsika mbola resaka momba an'izany ihany halleloia tsy nisy moa fandarantsika tamin'ny latsinainy omaly koa mbola tsy nisy androany vao nisy ialana tsiny aminareo adiny tena zay teny ambolohany fa efa etontsika zao dia falytsika mioaneto indray nao tsika to dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra efa lasalasa ihany fotoanantsika tonga dia ampandrositsika ary zoko felina rakoto hitondra antsika ao anaty toriteny tay tompo felina rakoto anao ny fitenenana tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy tsika rehetrarehetra raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana ny mizara ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izao alina izao ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika amin'ity alina ity dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko 5:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20 rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny siramandry eny ambony ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ary ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara azy ary anareo koa dia ho vavolombelona anambara satria anareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany amen ty tenin'Andriamanitra ty ry havana dia tenin'Andriamanitra izay azo atao hoe manampy atsika izay manana an'Andriamanitra ny an'izay manana ny fanamasina ny tena marimarina kokoa teny fikasana mahafinaritra nomeny Jesosy ny apôstôly ry havana ny entiko ilazana zao tenin'Andriamanitra zao dia hoy izy hoe ho avy izy ny mpananatra zany dia ilay atao hoe solovavan'Andriamanitra na mpanampy na mpampahery dia ilay mpananatra koa no miasa manampy an'ireo apôstôly anatanteraka sy hanao ny asa izay nanondrahan'i Jesosy azy ry havana dia itsika koa dia nirahan'Andriamanitra isolvava tahaka an'ireo apôstôly ireo tsika ampahery ny olona amin'ny asan'Andriamanitra izay nataony Jesosy Kristy teto an-tany ry havana azo lazaina hoe asa izay tsy mora ny asa atao ry havana izay nataon'ireo apôstôly ireo eto amin'ny tenin'Andriamanitra ity satria tsy maintsy hiaretana tsy maintsy atrehana ny zavatra sarotra sy manahirana rehetrarehetra ny amin'ny asa izay nataon'i Jesosy ry havana inona amin'ny asa fitoriana fantatsika tsara zany hoe itsika zao dia mitory ny tenin'Andriamanitra itsika ihany koa zao dia tena hoe mizara ho an'ny olona zany fisian'Andriamanitra finoanan'i Jesosy Kristy zany tsy mora zany satria betsaka ny olona tsy mino an'izany betsaka ny olona minevitra anao hoe mety adaly ianao dia izay indrindra mahatonga nyity tenin'Andriamanitra ity hoe tsy mora asa tsy mora ny asa izay napetraka ataony ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny asa fitoriana fa zao Andriamanitra ry havana dia miteny izy hoe manampy ny olona hozy izy mba hamoramora ny ho asa io dia meno fanahy masina tsika
vao andro vitsivitsy lasa zay tsika no nakalaza n'izany Pentecoste izany izay nilatsahan'ny fanahy masina. Ary izay indrindra ny antony ny netiko ny izarana n'ity tenin'Andriamanitra ity, satria matoky sy mino aho fa samy nandray an'izany fanahy masina izany daholo tsika rehetrarehetra ry havana. Dia izay tenin'Andriamanitra izay no men'Andriamanitra azotsika ny fanahy masina, azotsika mizara ny tenin'Andriamanitra, fa tsy vitantsika amin'izao izany raha tsy misy ny fanahy masina. Dia manampy antsika io fanahy masina io amin'ny fanambarana ny asa fitorianan'ny tenin'Andriamanitra. Afaka fanambarantsika ny finoanan'Andriamanitra ihany koa. Raha verenantsika ilay tenin'Andriamanitra dia ondrindry Jesosy hoe izy ny mpananatra dia vavolombelona anambara. Ary ianareo koa dia vavolombelona anambara, satria ianareo fa teto amiko izy hatramin'ny voalohany. Zavatra anankiroa ry havana ny fonosina izany tenin'ny Tompo izany. Ny anankiray hoe tsy misy mahafantatra ny feno an'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra rery ihany ry havana. Dia azontsika antoka izany fanambarana ataon'Andriamanitra izany. Eo amin'ilay hevitra anankiray dia hoe fanahy masina io no hampianatra ireo apôstôly ireo sy hampatsiahy azy ireo izay nolazain'i Jesosy izay hitantsika any amin'ny Jaona 14:26 ry havana. Dia tsy maintsy ahomby amin'ny asa fitoriana momba an'i Jesosy ry havana reto apôstôly reto, na itsika ihany koa izay mitory ny tenin'Andriamanitra araka ny teniko teo. Veriko indray hoe tsy mora ary sarotra ny miandry ireo apôstôly ireo sy miandry atsika izay mitory sy mizara izany tenin'Andriamanitra izany. Fa izao rehefa ao anatintsika ilay fanahy masina dia ao manana fambiazana tsika amin'izany fitoriana ny vaovao mahafaly izany izay amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahy masina antsika. Jereo nge ny nataon'ireto apôstôly reto raha jerentsika. Misy izy marina tamina izy ny teny izay nataon'i Jesosy manao hoe koa raha mitondra anareo atolotra izy. Dia aza manara teo izy izay holazainareo, fa izay teny omenanareo amin'izany ora izany no holazainareo. Fa tsy anareo izy no hiteny, fa ny fanahy masina. Hitantsika ny amin'ny Marika 7:20 izany. Dia manampy ny olon'Andriamanitra ry havana amin'ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny fanambarana an'i Jesosy ny fanahy masina. Ilay fanahy masina izay efa nozaraina mamaim-poana, ilay fanahy masina izay nomena antsika vao tsy ela izay. Ary izany no mbola mampijoro antsika ry havana. Izany no mbola mahatonga antsika azoto, mahatonga antsika anana hery ho mpitory izany filazantsara izany ankehitriny. Dia na dia betsaka raha ry havana mety hoe manakivikivy amin'izao fiainana izao amin'ny hoe mitory ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ny olona mety tsy mihaino an'izany, betsaka ny olona mety maneso anao amin'izany. Fa tsika dia mijoro foana, mijoro vavolombelon'ny tompontsika, ary tsy tsahatra mihitsika manambara izany asan'Andriamanitra izany, satria tsika manampy antsika ilay fanahy masina izay niraisintsika ry havana. Dia raha jerentsika indray hoe ny teny anankiray ohatrany hoe ilay teny hoe anambara. Eo amin'ilay tenin'Andriamanitra vakiko ambony izany. Ny teny hoe anambara dia eo ihany koa ny filazana hoe satria ianareo izy efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Izany hoe amin'ny fotoana iasan'ny fanahy masina no ahatongavan'ny fanahy masina, dia tena hiasa ihany koa ry havana ireo apôstôly ireo. Na raha hazavaina bebe kokoa dia izao, ilay teny nambaran'i Jesosy hoe fa azo hery ianareo izy amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary koa izay rehetra
efa hitany sy reny ary ny ainany niaraka tamin'i Jesosy ry havana no ambarany sy hijoron'ny vavolombelona reto apôstôly reto. Dia ianao koa ry havana, zay zavatra efa niainanao niarahanao tamin'i Jesosy, zay rehetra niraisanao tamin'i Jesosy, na tamin'ny soa, tamin'ny fanasitrana, na tamin'ny fahasoavana zay meny Jesosy anao ry havana, dia hijoronao vavolombelona anambaranao ny fiarahanao amin'i Jesosy. Misy matoky an'izany ry havana, satria raha lazaina indray fa manampy antsika ny fanahy masina, dia mazava tsara fa rehefa nandray ny fanahy masina ny olona anankiray ka mino, dia tsy avelany hipetrapetraka ry havana, tsy avelan'ilay fanahy masina hipetrapetra-poana ny tiako tenenina, tsy avelany ho tafandrimandry, tsy avelany angatsitsika, tsy avelany angingina ry havana, fa zany fanahy masina zany dia tena hoe melolalana anao ary manokatra ny masonao foana ary mitarika anao amin'izay rehetra asan'Andriamanitra ataonao sy izay rehetra ataonao. Jerentsika ny zava-niseho tamin'ny Pentecote ry havana voalohany, ozy izy hoe ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ozy izy ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa araka ny nampitenen'ny fanahy masina azy. Any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:24 misy an'izany ry havana, fa gaga ny olona ary izy ireo dia nanambaran'i Jesosy tamin'izay rehetra teo. Dia ho tahaka izany koa ny antsika ry havana, tena hoe anambara ary ny asan'Andriamanitra tsy ho tafandrimandry, tsy ho varimbarintsika rehefa manana izany fanahy masina izany, fa ampiasaintsika izany, kolokolotsika izany mba ho tamahana ao anatintsika ry havana. Dia matoky sy mino fa ny fanahy masina ao anatinao dia tsy ho avelanao angingina fotsiny fa tena hoe ho ampiasainao vonona anao ny asan'Andriamanitra, hitoro ny filazan'ny tsara ianao dia araka ny teny hoe ambarao Jesosy ry havana sy ny asa-pamonjena izay nataony. Fa Andriamanitra ry havana dia miasa ary manampy ny olona izy amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay vao niraisitsika, dia izay ilay fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany nafantany, fa itsika no mahafantatra azy, satria tsika mitoetra ao amintsika izany fanahy masina izany sy ao anatintsika, dia izany anampy antsika foana amin'ny fanambarana amin'ny asan'i Jesosy ry havana, ary ho vavolombelona foana tsika amin'izay rehetra asa ataon'Andriamanitra antsika, ary anampy antsika tsy saraka amintsika ny fanahy masina izay vao niraisitsika vao tsy ela ry havana. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra izany. Amen. Halleluia. Ankasitraka indrindra andranam-bavitsika felana rakoto tao anatin'izay toriteny izay netiny momba ny fanahy masina izay. Andriamanitra manankiray-pahasoavana ny amaly fitianao zoko felana rakoto ny tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tombo. Mbola tsy narabaiko teo zao lantonirina ny Liban sy izy koa le anankitako teo Côte-d'Ivoire efa narabaiko teo efa narabaiko teo keny akoatr'izay tahiny Jesosy daholo. Jaona, filazantsara ny Jaona no nivakiny zoko felana rakoto teo 1520 1520 sy fa 420 isorana azy. Tina seri kokoa tahiny Jesosy ihany koa samina kamaradin Jesosy. Jaona toko 1520 1520 sy fa 420 aminaran'i Jesosy. Fa tonga zany mba tanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalàna hoe halany foana. Fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara, anareo kosa dia vavolombelona anambara, satria anareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Halleluia. Amen.
raha tonga ny mpananatra izay irako aminareo izy moa mpananatra io de vakitsika mijaona tofatelo efatra amby folo andiny fahelina amby folo manazava kokoa ny amin'ny hoe iza moa io mpananatra io jaona to fa efatra amby folo andiny fa enina amby folo vakitsika mivadimy amby folo jaona fa efatra amby folo andiny vadimy amby folo sy fahelina amby folo ary raha ty ahy anareo de tandrina ny didiko ary za angataka amiray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrak'izay de ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitanana fatany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo. Alleloia. Averiko vakina raha ty ahy anareo de tandrina ny didiko mifampiankina zany zay. Raha ohatra tian Jesosy tsika, Jesosy efa lasa. Io tsy vitan'ny hoe tiako Jesosy de andevasaka maisa fotsiny tiako ianao Jesosy. Fa ny afantaran'i Jesosy zany ao an-danitra hoe tianao izy, tianao izy de zavatra tsotra ihany, ianao mitandrina ny didiny. Ary efa mitandrina ny didiny tsika satria tiana azy de misy zavatra ataony amintsika. Ny zavatra ataon'i Jesosy an'izay tia azy de izy angataka amin'Andriamanitra izy. Azao izy angataka amiray. Ny fanamasina io zany sy tonga fotsiny io fa tao ambadiky n'io tao ambadiky io fisian'ny fanamasina io ny fanamasina tsy tonga fotsiny raha tsy nangatahana. Tsy nidina teto ny fanamasina raha tsy Jesosy nangataka tamin'ny ray hoe mba omeo fanamasina ireto olona ireto. Halleluia. Iza zany ny olona nangatahan Jesosy hoe mba omeo fanamasina? Ny olona tiana azy. Halleluia. Ny fitiavana an Jesosy ravana de anananao fahasoavana maharitra mandrakizay. Ny fitiavantsika an Jesosy androany, ny fitiavantsika an Jesosy amin'ny androm-piainatsika de azahoantsika kadongeza be maharitra mandrakizay. Tsy hoe maharitra mandra-pahafatitsika fa mandrakizay. Hoy tena Andriamanitra hoe ary izy amin'ny anareo mpananatra mba ho eo aminareo mandrakizay. Misy olona zao raha ampisafidianina tianao vola 1 miliara za fanamasina. Izy hoe alao vola amina miliara fatao iny zany fanamasina. Nefa fanamasina zany reavana rehefa aminao ny fanamasina iny ny taridalinanao mandrakizay. Iny ny lakile an'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Hitretinao tsara fa ny asan'ny fanamasina amin'ny fiainatsika de io. Raha ohatra tsika mamaky am'le hoe ary za angataka amiray ary izy ame anareo mpananatra de misy efatra kely io de reto avy dikan'le hoe mpananatra. Mpanampy mpampahery de solovava. Mpanampy mpampahery de solovava. Akoatran'ny maha-mpananatra azy. Mpananatra zany de rehefa misy zavatra tsy mety ataotsika de tonga ny mpananatra. Tena nitsambatra ny olona manana fanamasina ravana satria misy zavatra tsy mety ataony de misy mananatra de ahafahany manonotra, ahafahany manarina. Zany olona tsisy mpananatra zany de mazava ho azy fa olona tsy hoendry mandrakizay hoe tsisy mpananatra. Tadidiko ny tenin'ny pasteranay tamin'izay mbola kely. Zaho ozy izy eo amin'ny fiainako eny amin'ny tontolo rehetra izay misy anahy. Eny amin'ny ka ny pastera moa matetika affecté amina miovaova toerana isany. De zaho ozy izy rehefa tonga amina temba mahafinaritra ty teniny ty. Zaho izy eky tonga amina toeram-piasana anankiray hoe mandray toeram-piasana ao amin'ny fiangonana anankiray de ny zavatra ataoko voalohany mitady olona ao anatin'ny fiangonana io raisiko hozoko ho mpananatra. Izy nefa pastera tsara be zany telopony pastera zany zaho izy tsy maintsy mitady olona ray ary tena teneko mihitsy olona io hoe ianao raisiko zoko ato amin'ity toerany ity de anaro raha misy tsy mety, anaro raha misy zavatra tsy mety ataoko. De izy zaho izy misy fotoana olona zandroko olona io fa tsy te hitsy zoko
de adidiko mihitsy nisy rangazy tao am-piangolanay tamin'izany zandriny amatona zany fa io olo io no nividiny mba ho mpananatra anazy mba ho mpiteny anazy raha misy zavatra tsy mety. Ilaina be zany zavatra zany hoe ianao io ninonninona fahalebiazanao ninonninona toerana misy anao de misy olona mbona enonao na filoham-pirenena ary ianao zany de mila tena hoe mila conseiller ianao na conseillère ianao de tsy hoe filoham-pirenena ianao de zay tianao ihany ny ataonao fa tena misy mpanolotsaina ianao. Ary Davida de tena nandefasan'Andriamanitra mpananatra Natana ny anarany. I Davida io seka olona ratsy. Rehefa naka ny vadiny Oria etity izy Batseba de tonga avy any lehilahy anankiray teo ambany fifehezany Natana no anarany. Natana mpaminany. Io niditra tao amin'ny Davida. Davida de mpanjaka ary amin'ny mahampanjaka azy de mieritreritra fa eo amin'ny toerana farany ambony fa tsy navelan'Andriamanitra. Ny rahan'Andriamanitra Natana hananatra ny Davida. Hananatra ny Davida tamin'ny zavatra zay tsy mety nataony. Lasodria jereko zay tantara zay. Any amin'ny Samuela faharotoko faharoa fosiny hita zany tantara zany. De hoy tena Andriamanitra ny bebahan'i Davida rehefa nanariny Natana ary nanafahany any Raba. Ny bebahan'i Davida rehefa manina resy olamany fotsiny zany vakitsika to ny bebahan'i Davida rehefa inana tonga Davida ny bebaka le fananarana. Tsy tonga teo mihitsy zany Davida. Javana. Tsy tonga teo mihitsy Davida hibebaka raha tsy avy nanarina aloha. Raha tsy nandalo zany Natana, raha tsy nirahan'Andriamanitra zany Natana, de niaraka tamin'ny fahotana Davida, niaraka raha nangalabadin'olona indray mandeha izy tamin'iny de azo antoka fa tsy faran'iny fa voalohany. Ary de amony vadin'olona foana, amony vadin'olona foana de aka vadin'olona, amony lehilahy de aka, satria maninona nahita tamin'iny fa nety sy mahafinaritra. Matetika ingaravana ny zavatra angalarina mahafinaritra ary hoe tsy mieritreritra an'izany. Rehefa tena tonga eo ambolianao io loka io de ohatry ny olona rehetra mihinana ianao fa rehefa le nangalam-pihinana iny ianao hitanao ohatry misy taininy de mangalam-pihinana de ohatry nisy tsirony kokoa le hena. Ary hoe tsy mahatsapa an'izany. Ny zavatra rehetra rehefa angalangalarina io hiafina fiaina de iny miaraka amin'le fitaitainana iny de ohatry ny mahafinaritra foana. Davida teto nangalabady olona. Ary vonoany mihitsy le olona, le tompom-bady. Fa tsy navelan'Andriamanitra mipetraka fotsiny. Hoy ny ten'Andriamanitra andiny voalohany ary Jehova naniraka ny Natana akao amin'ny Davida. Ary de tonga tao aminy izy ka nanao hoe nisy olona roa lahy nanao tantara kely anankiray zany izy. Nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, indray manan-karena indray malahelo. Le manan-karena nanana ondra manosy sy mibetsaka fa le malahelo kosa tsy mba nanana ny inona fa tsy zanako ny fahafikely izay monja izay nividiny. Ary kolokoloany tsara io ka nitombo teo aminy sy ny zanany. De tamin'ny any kelin-dralehilahy no nihinanany. Ary tamin'ny kapoaka no nosotrony. Ary nosotrony teo an-tratrany izy aka nataony toy ny zanany vavy. Ary nisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena nefa ny ondriny amanosiny de ny ombony sy ny ombony notsitsiny ka tsy nangalany atao nahandro ho an'ilay vahiny tonga tao aminy fa ny zanak'ondry vavy n'ilay malahelo kosa no rainy ka de nataony nahandro ho an'ny olona tonga tao aminy. Ny vadiny de nirehatra mafy ny fahatezerana Davida tamin'izany olona zany ka hoy izy tamin'ny Natana, raha velona koa Jehova tsy maintsy atao maty zany olona zany. Ary le zanak'ondry vavy tsy maintsy ho nerany hafa efatra eny noho ny nanaovany izany zavatra zany sy noho ny tsy namindrany fo.
andiny vafito de hoy natana tamin'ny Davida ianao no izy. Ianao nge le olona le ratsy fanahy ianao nge le nanana ondry manosy be tebe fa nalainao le ianao no izy. Zao no lazainy Jehovahandriamanitra ny Israely, zana nositranao mpanjaka n'Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanany Saoly ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao andefa mandonao ary nomeko anao koa ny firenena Israely sy Joda. Ary raha mbola tsy ampy anao ary zany de meko bebe kokoa ianao. Ko nahoana ianao no nanamaviny tenin' Jehova ka nanao zay ratsy teo masony. Tonga de any amin'ny 13 avy ny tenen'ny Natana teo izy. Hoy Davida tamin'ny Natana, teny efa nilota tamin'i Jehova. Tsapany. Tena tsapany. Ao amin'ny Baiboly ao misy an'ilay mpanjaka atao hoe Herôda. Rehefa nitenen'ny Jaona mpanao batisa izy fa nangalatra ny vadiny rahalahy. Nanarany Jaona mpanao batisa, to de nitapahany loha, to de nikatrainy Jaona mpanao batisa de avy nitapahany loha. De azo antoka io mpanjaka io mandra-pahafatiny de nangala-badin'olona foana. Tsy olana tamin'ny intsony nangala-badiny satria tsisy nananatra izy. Nisy nananatra ihany fa tsy nihaino. Satria tsy niasa ny fanahy masina. Tsy Jaona tsy niasana ny fanahy masina fa le olona nanarina tsy nanana ny fanahy masina. Ry havana. Misy ry havana malalako ny fanahy masina io tsy ny olona rehetra mandray azy. Tsy ny olona rehetra no mandray ny fanahy masina. Asitsy tena anakiretsika. Ile tenin' Jesosy io. Raha tia ary tandrina ditiko ary za angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa eo aminareo mandrakizay. De fanahy amin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany nafatany. Herôda de izao tontolo izao. Nananatra ihany Jaona mpanao batisa fa ny fanahy masina tsy tanteraka ato anatin'ny fony de tsy nisy fibebahana teo aminy. Pentecoste zao tamin'ny lahady nosoran'Andriamanitra no nandray fanahy masina. Misy olona tany amatapitrisany andavitrisany manandalo Pentecoste ihany fa tsy nisy ninona fatany amin'izany. Tsy nisy ninona fatany ary tsisy ninona nangeta. Taizany etahitantsika ry havana ray volana 2 volana mialohan'ny Pentecoste vao tamin'ny Pasika angetrika de nangetahetany zany fanahy masina zany. Ary gaga ve tsika raha nivanginy fanahy masina tamin'ny lahady? Tsy gagitsika satria tsika nangetaheta. Tsika naniry. Ary Andriamanitra ary Jesosy nangataka an'io ho atsika. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatritsika tamin'ny lahady. Betsaka tamintsika no niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nandray batisa ny fanahy masina. Satria nahoana? Misy olona any ivelany any tsy afaka mandray an'izany. Fa isika afaka nandray an'izany satria maninona? Io mitsika ny nangatahany Jesosy tamin'Andriamanitra mba ho atsika. Raha isinao fotsiny zany eto amin'ny tanànana eto zany zao de ity tranonay ity de nisy fanahy masina namangy. De nefa trano rehetrarehetra manodidina eo tsisy mieritreritra zany tsy mankalaza Pentecoste zany koa any. Misy kely mankalaza Pentecoste fa tsy voatery mandray fanahy masina. Zay nge ry havana tao anatin'izao fifahazam-pana zao vao nandray an'izany fanahy masina zany na de nanao Pentecoste foana ary taloha. Pentecoste zany efa natao hatramin'izay. Mainka moa fa ny olona tsy mieritreritra miankalaza an'izany. Ahoana moa no andraisan'ny olona any anaty excursion fanahy masina tampoka iny? Aiza amin'izay ilay sosisy andrahoiny abababebebe de teny amin'ny teny tsy possible zany. Alleluia. Fa i Davida nanariny Natana. Ny fanahy masina ry havana mananatra antsika.
misy zavatra ataotsika dia iny amin'ny alina iny tsy milamina satria Jesosy ty nataoko, Jesosy iny ariko nataoko. Inona no mahatonga an'iny? Misaoran'Andriamanitra raha mbola misy an'iny. Iny ilay mpananatra iny mamangy anao hoe iny ny tia nataonao, Jesosy io inona ary tia nataoko ny fon'Andriamanitra. Rehefa mbola tonga ao aminao zay dia misaoran'Andriamanitra. Misy olona tsy mahatsapa an'izany kory refany. Misy olona tena tsy mahatsapa kory hoe misy zavatra ratsy ataony. Ohatry misosa ho azy fotsiny tsikitsika fotsiny izy manao ratsy. Fa ianao vao nanao zavatra kely tonga amin'izay fotoana tonga hoe Andriamanitra iny no tia natao. Dobodoboka ny fo. Emponiempona ny fo matahotra. Andriamanitra ty zavatra nataoko anao. Iny ny fanampananatra. Halleluja. Mpananatra, mpanampy. Mpanampy. Firy amintsika mba afaka fanadinana. Raha tsy resaka afa-tsy izay fotsiny betsaka amintsika hoe afaka fanadinana dia mijoro vavolombelona. Manino tsika no mijoro vavolombelona satria tsy nampozintsika ho afaka tsika. Tadidio fa na tsy teny afa-tsy fanadinana io fotsiny mpanampy ngeny nanampy anao tamin'io, nanomenao tolotsaina amin'io. Misy zavatra isan-draha tadio fa ny fiainantsika dia examen isan'andro isan'andro. Manala examen isan'andro. Raha pitso androany zao anao nanala examen, afaka examen ianao arabainy tonga soamantsara eto ianao. Halleluja. Raha pitso examen vaovao indray, épreuve vaovao indray, vita ny androany. Raha pitso mbola hafa indray, tsy tapotra ny ady nefa aza matahotra. Hoy Jesosy eto amin'izao tontolo izao ahitanareo fahoriana, nefa aza manahy za efa naresy izao tontolo izao. Raha pitso zany ianao io dia aza matahotra. Mifoha ianao miara-mivoaka amin'ny mpanampy ianao. Io mpanampy io tena manampy ianao amin'ny zavatra rehetra, manolo-tsaina ianao amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Tena manolo-tsaina anao hoe ato ty lalana le inona reny ataoko izy ianao hoe misy safidy eo anoloanao, hiakavia sa hiakavanana. Io mpanampy io tonga dia miteny ato hakavanana ka. Misy fotoantsika za tena miteny anao ilayntsika ny fanamasina. Tsy velona tsika, tsy haintsika ny miaina raha tsisy fanamasina tsika. Sanareo mieritreritra hainareo daholo manapa-kevitra amin'ny fiainantsika io. Fa za miteny anao fa ny fanamasina tena manampy anao. Ny fanamasina tena manampy atsika hatramin'ny zavatra kely ka hatramin'ny zavatra lehibe. Na io lalakale anao io aza. Tampotampoka ianao tsy fantatrao zany koa ny vilakavia, vilakavanana. Efa nitsoroko vavolombelona taminareo ty zavatra tena henoko ty. Tena hitako hoe amin'ny asako indrindra tamin'ny asako taloha dia tamin'izany zay tena mivelona amin'ny fivarotana fiarakodia. Io ihany ny asa. Dia izao rehefa tsy mahalafo fiarakodia dia tsy mihinan-kanina. Rehefa tsy manakalo fiarakodia dia tsy mihinan-kanina. Fa tena tsapako izany hoe eo am-pivavahana eo ary avana, eo am-pivavahana eo vavaka amin'ny maraina, metraka amin'ny fiainako am-pelantan'Andriamanitra. Tena reko mihitsy. Mbola tsy fantatro kory to dia raisiko ny telefona eo am-pivavahana eo Jesosy to dia mijery repertoire, to dia misy olona andefasako mesazy. Ka ao aminay misy nouveauté tonga matetika, malina izy tômôbila hafa tonga dia androany to dia arakaraka ny tômôbila tonga. Hoe tonga vaovao zany, hoe ianona mety amin'io. Tsy hoe ny olona rehetra ao anatin'ny repertoire anao dia andefasanao mesazy momba le daholo satria misy olona tsy mitady an'io. Tonga dia toloran'ny fanamasina saina, ianona andefasana anona momba le tômôbila ohatr'izao dia alefa milindry. Dia ohatriny hoe miteny amin'ny olona mihitsy hoe tena natokana ho ahy mihitsy ty mesazy, tena misaotra fa io mihitsy ny tediavo. Amin'ny asa zany amin'ny asa fivelomana zany teneniko anao zany. Fa tena ilaina ny fanamasina rehefa ao am-pivavahana eo ianao. Halleluja. Pivavahana eo ianao. Halleluja. Halleluja. Dia indray andro mivoaka ny trano. Tsisy ninona
tsy manam-bola na ny ariary, mbola resaka asa ihany io a. Dia zao fotsiny ao an-tsaiko hoe mifidy anankiray amin'ireo tomobile ireo a, izy anetiko mivoaka andeha azo antoka tonga dia lafo ahitana vola io androany. Tsy takatry ny saina tsy hoe zay tsara indrindra na zay ngeza indrindra na zay tsy mihinana indrindra, tsy zany, fa miankina amin'ny fanamasina. Inona ny tolotsaina omeny fanamasina? Inona? Zay mantsy ny lasa aho andeha raiko ny papier-ny tomobile an'izay, raiko ny lakile, velomiko indry. Inona ny asiako lasantsy? Ohatrany tsy manana fa tsy vola 50 000 sisa, inona ny asiana 50 000 entina mandeha hiakatra any amin'ny ville davam-bola. Dia netiko io tomobile io. Misy hampahazo entina fa io mihitsy ny tonga dia netiko. Aninona ary io ny netiko tsy fantatro. Dia miainga avy any akadikely lafy dia mandehandeha fotsiny, tsy hita hoe tsisy direction fa andeha hivarotra tomobile. Dia tonga mandehandeha amin'iny dia ny tanjoko andeha ho any amin'ny namako any Ankatso, any amin'ny rotona Ankatso iny, mivarotra tomobile amin'iny tsy adany iny. Dia hoe tonga eo amin'ny rond-point météo za, andeha hivily any amin'ny Fort du Chêne iny, toetrany nisy tomobile any Bambana, toetrany hoe embouteillage. Tampotampoka eto dia niviliko droite ny tomobile dia nidina amin'ny Avaradoha iny aho. Tonga dia nidina amin'iny tsisy direction zany a. Tonga dia nidina. Vao nidina ny Avaradoha iny a, tonga ery amin'ny Institut Pasteur, misy misoka, sao dia misy namako mijanona eo. Dia vao tonga janona teo hoe iresadresaka. Io tomobile etiko mihitsy ny tediaviny, ahitany aminao ty, efa lasany aminao ty, ahoana ny fanarahana amin'ity. Amin'ny tsy manana na ariary ireo anaty posiko. Fa toa io efa lasaka io tomobile io fa tany Manolana tany ny tediaviny, fa ve lasa taty amiko. Lasa ty aminao ty, ndao iresaka. Ina ny zany? Ao meko an'ity anao dia meko an'ity dia alao ty ohatr'izao. Teo eo dia vita. Lasa niverina anao niaraka amin'ny vola, niaraka amin'ny tomobile. Lasa niverina anody, no dia ny an-trano, hita ny vola. Iza zany zao ny teny hoe midinany amin'ny Avaradoha, tsisy olona niantso. Iza ary zao ny teny hoe io tomobile io entina mivoaka. Aleluia. Fanahy masina ngery avana tena manampy ary tena ilainy. Tenenenareo tsy vavobela tamin'ny ankizy tamin'ny Pentecoste tantaraiko anareo. Ny moa dia io fivarotana tomobile zany ny asanay dia io nisy eo ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanay foana. Dia tadidinareo tamin'ireny misy fotoana niditra be eto Madagasikara ny fiarakodia volant amin'ny ankavanana, volant droit reny zany atao amin'ny ankavanana no tsy hoe tomobile mahazatra antsika eto amin'ny ankavia misy ny volant fa eto amin'ny ankavanana. Dia raha tsy eo amin'ny ankavanana zany mipetraka ny chauffeur. Dia tonga atao ny occasion de Hong Kong, ny occasion de Japon ohatr'izany. Niditra atao Madagasikara dia be volant droit tafiditra atao. Dia avy eo amin'izay dia namoaka lalàna sady namoaka lalàna tamin'izay fanjakana hoe horarana ny fandehanan'ny tomobile familiana ankavanana fa mahatonga accident. Dia inona ozy nareo zavatra andragno? Nikoropoka daholo izay olona nanana nireny tomobile ankavanana, nikoropoka daholo. Kina ny atao fa ho very vola satria tsy azo irole intsony zany. Tsy azo irole intsony. Lasa ny olona lahatra nakao an-tranonay tamin'izany. Tantafara moa fiantson'ny fahafantarana. Tantafara! Mamy eo volant gauche fa ty tena volant droit fa ahoana ny fanarahana. Dia izay mivady amin'io mitovy amin'ireo olona ireo ihany, nahita vaovao tsara mihitsy hoe tsy azo irole intsony ireo afaka fotoana afaka rovolana. Dia ny olona manao izay ilan'ilay izy eo an-tanany. Dia nenay ka izay mivavaka isa-maraina io entina mivavaka io asy io tompo jereo ty asy ty. Aleluia. Fanamasina manolo-tsaina. Dia tonga dia izao ny zavatra andraky, tsy taitra akory izay mivady nalainay daholo. Izay mitondra volant droit miditra dia alainay ary azahoanay tombony satria izay zany andrain'ilay tomobile tsy azo irole intsony. Dia ireo mba mahazo an'ilay tomobile normal dia manindry vola ry zareo. Roborobo mihitsy ny asa tamin'izay.
tonga teo atokotaniny daholo amizay volant droit ava tobila ray na roa sisa tobila eo azo le fitondrana normal de nangonina teo fotsiny tsy fantatra hoe ahoany tsy fantatra hoe atao ahoany ho faty antoka ny olona zay mahazo de lasa mivoaka amitsoriakaingana mialo aingana zao de mivahevitra zay tsy raikitra tampoka de le mialo eo de ohatran'ireny hoe nahavoany le afa-doza lasa daholo lasa la niandrona teo atokotaninay daholo amizay gambe fotomobile folo conduite à droite daholo fa zay mivavaka mitraka ny asany am-pelatan'Andriamanitra de nijanona teo reo andro vitsivitsy tsisy nanontany tso satria ny olona rehefa matahotra eny ary reo zany eo de zay tam'izany nanamana mécanicien avy any Ambatolampy mahay be zay de izy ny mpamadika an'ireny izy mpamadika an'ireny ary izy rehefa izy mamadika an'ireny tena vitany tsara mihitsy eto amin'ny miakavanina de ova eto amin'ny akavia de solona ny tableau de miverina ohatra ny tômobila normal fa mandovola ianao lafolafo manamadika azy de zay zany eritretra hoe hoavadikitsika daholo zany le tômobila mampolo ndreto hoavadika tsirairay daholo de nalefa aloha ny anankiray navadika ka ny anankiray vavadika raha ivolana ny fanamboarana azy zany mbola afa-keri-taona azy zany vao hotavavadika nrehetrretra vao hanomboka hivarotra eny ary fa le izy lefa fanataonay tsisy fisalasalana akory zay tamin'ny olona rehetra tonga teo anakaliny azy zava-nafinahitra ozy nareo tao anatin'izay fotoana zay nisy fikambanana tany Madagasikara ho anareo zay natadidy nisy fikambanana nitsangana hoe fikambanan'ny olona tompon'ny fiarakodia familiana kavanana de nisy fikambanana mihitsy zany olona mitsangana hoe aza rarany zany zay fa hoaizany ataony vaneny tômobilinay ohatran'ireny hoe zay mivady naniraka an'ireny andalina amin'ny grevy laza am'izay olona ny grevy teo anolohan'ny ministère ny transport tam'izany teo anosy ny grevy teo am'izay olona be dehibe hoe zay manana volant droit fa voiture volant droit fa maninona zay ny raranareo zay ke tsy no accident de nita am'izany nisy statistika mihitsy tavokandre jerevo ny accident mitranga eto tsy mbola nisy familiana kavanana nanao accident eto fa le familiana kavia daholo zay ke mitondra nenay mitandrina feo zasoratra hoe de ny grevy teo anolohan'ny ministère ny transport zay mivady mipelaperaka any an-trano mivavaka miaraka amin'ny fanahy masina halleloia ny olona ny nandeha tany ohatrandreny hoe ny rahany ny karamainy ndre olo reny dana mba migrevy miady hoanay ny grevy niona tamin'ny ministre ny transport raikitra ny fifanarahana ny voakavany ny lalàna voakavany lalàna ny ministera ny transport navoaka hoe rehefa natao ny fandiriana de azo atao ihany ny mandeha volant droit tsy rarana afaka morole mitsikitsiky koa zay eo atokotany mijery tômobila azo tamin'ny fomba mora nefa nyzao azo atao ndray tsisy ndray zany le lalàna hoe tsy azo atao miverina namidy normal miverina ny fandrombahan'ny olona ihany hoe azo atao ihany ka ny tômobila ohatrany maty tsara tarebe ny ao anatiny tsara be ny etany fizy fotsiny eo amin'ny akavanany tsy anankiray tamin'ireo ny navadikay ny sisan'izay lafinay tamin'le teo zany le izy niditra teo ihany zany raha zany zany tsy nanampinay fanamasina hoe ny orory zay tsy mandray andreo tsika fa fanamasina tena raisy fa tsy maninona fanamasina ray mana manampy ana koa le fanamasina teo fanamasina papahery isika reto koa raha tsy teo ny fanamasina mety efa nalasanana kely daholo tsika donam-pahoriana ingetsika misy amitsika eto donam-pahoriana misy amitsika ny sarahany olo tiny misy amitsika nge tsy namokatra ny asa zay natao fa reo tsika reo inona ny tsy dony efa nahazo inona ny tsy problème efa nisy inona ny tsy ady efa nalovana sy shoka taty anatin'ny fotsika sy ny dona nahazo tamin'ny saitsika raha tsisy fanamasina tsika eo efa mipikapika kely daholo teny andalana efa reraky ny ady fa mahatonga atsika mbola ohatrany fanamasina mampahery ony tena andriamanitra am'le Jona 3:19 zany kataka aminareo ary izy anome anareo mpananatra mpanampy pampahery solovava halleloia mampahery atsika anaty ady ry avana ny fanahy masina miara mandeha amitsika
volana ngeravana zany efa nitranga teo amin'ny fiainany zany. Zay etretinareo a tena misy an'izany hoe misy fotoa zay a nividy trano zay zay mivady de vidiny io trano io a de le olona nividanana an'le trano olona ratsy toetra ka zay taloha rehefa mividy an'ireny de zay a tsy manam-potoana hijanona elabe amin'ireny fa manana olona zay fa manana agent zany zay mivady a de io agent anay io no mikarakara ny resaka taratasy. Io ohatra hoe misy trano na tany hovidinay tamin'izany de ny anjaranay mipaye vola fotsiny. Mijery ty le izy ay mety aminay io andrezaka indray ay ty zany le izy ohatr'izao fa zay manana agent io agent anay io a no mijery verifieny taratasy amin'ny atsiprihatra aiza ny zanakay ihany aiza ny mpandovany ihany aiza ny acte de décès aiza ny acte de notoriété any ihany aiza ny ohatra misy tsy ampy ty a aiza ny zanaky ty olona ty satria ty efa maty ny ray aman-dreny ka ohatr'izao de aiza ny ihany manao avy eo ndray jerena ny taratasyn'le tany ty aizy ty ohatr'izao efa ny domaine efa aiza ny titre aiza ny sinsisa ohatr'izao de moa le taratasy anankiray alaina zay eo amin'ny domaine zay afatarana hoe miexiste io zavatra de eva misy zany mikarakara an'io jereny amin'ny atsiprihany hatramin'ny refony io hatramin'ny pikena ny borna ny sindretrarehetrany io hitany hainy daholy rehefa ho any amin'ny firaisany de anjara no manangona ny olona rehetra ho any de zay tonga fotsiny a satria efa manakaraman'io olona io zay juridika certificat juridika de zao am'izay ndray andro asa natratra ny tsy fisimbola sa nikitihan'ny fanaratsy ty olona le karamainy ty ry havana de zao no isy trano zay vidinay rehefa vidinay de nijerena teo de eny mety amin'ireny de makany amin'ny firaisana manao taratasy de nanao paiement na le anay mivady teo fa tamin'izay fotoana zay le tany le trano io ana olona mirahalahy avy de mbola mila faritana tsara hoe ty ny anjaran'le lehilahy mivarotra taminay de miaraka amin'ny géomètre rehetra refesina sy ny sisa fa zay mipaye vola fotsiny vita ny rehetrarehetra na avariana voazony zareo ny vola tonga de lasa izy mivady tsy hita ntsony le mpivady de niteneniny tamin'izay hoe matahotra zareo hoe sao de angatahan'le zareo somary ohatra ny anaty fasairanana kely le fianakaviana be dia be zany de matahotra zareo hoe tonga dao ny fianakaviana nareo zany mba manakora fa mba ampindramana zao de tonga de lasa izy mivady to de nangoronetana voalafo ny trano de nangoronetana mifira tany amin'ny province de zay kosa nefa efa natoky an'le olona karamainay de vita ny rehetra de vita le trano azony le trano kelikely de narodana de nita de namboarina de nanaovana trano vaovao nandeha ny fanamboarina ary tsisy miteniteny eo manodidina zay raha tokoa tsy de makeny fa de hoe amena olona ty amboarina de isan-kerinandro zay mandoa karama mampiasa sady mijery ny fivoaran'ny asa vita ny trano manao finition ny trano tsangana ny tamboho vita ny vavahady alleloia ho asiana anarana sisa ny trano anay ny tranonay asiana anarany foana mantsy vita zay rehetrarehetra zay no tonga amin'izay olona anankiray izay mipetraka ao ambadika ao ary olona io tsy olon'olom-poana fa le olona mpanompo sampy mpijery karatra reny le olona le mijery karatra lavabe le aniny reny de le mandinika ny ho avy de le sy ny sisa natsonay ny antso anay olona avy inareo ateza fady ty ny saritany ozy izy saritany avy any amin'ny domaine avy any amin'ny topo ny tranonareo io ny atsasako io tranonareo io anay ory havana ny atsasako io trano izy eto amin'ny taninay trano efa vita ny atsasako ny tranonareo izy eto aminay zany hoe tranonao io zany naorinao ao amin'ny tanin'olona ny atsasany any amin'ny taninao fa mihoatra io refy io mihoatra le refy
nataon'le géometra taloha niaraka tamin'ny olona zay ny karamainay trano efa vita, misy trano azo akisaka zay fa trano lavalava ohatr'izao zany a dia ny efitra roa avy aty anao manomboka eo amin'ny efitra roa makany a sy ny portansy efa an'le olona, ary le olona amin'io olona tsy azona ifanarahany tonga dia olona tena eo izy mampilaza anareo fotsiny hoe ny tranonareo na ravainareo io na omenareo anay satria ao amin'ny taninay dia nijerena tokoa rehetra le saritany tena tafiditra anatin'ny taniny. Manao nareo atratran'izany problème zany, mampikorotan-tsainy zany, tena valalanina ao tompo fa tonga ny fanamasina napahery tonga ary le olona amin'io efa nyteny tsy izy raha teo mahafantatra ny hoe olona mivavaka dia izy indray olona mpijery karatra dia mazava azy ao dia efa misy zavatra tsy milamina ao dia amin'le fahavalo mety amiko misy nareo nareo zany le mpivavaka zany ndray le tsy mpivavaka fa dia ny trano dia aty amiko ny titre sy ny sisa fa sao sofa nanana ny fanamasina voalohany indrindra raha tsy nanana fanamasina ao tamin'izany tonga gamba dia efa tonga dia tension aloha niakatra voaloha so ihany fa tamin'izany mbola tsy nisy tension tonga dia nidobodoboka ny fo maina ny tenda tsy haintsony izay zavatra nahazo mihetsika ny vosiny sisa rehetrarehetra hoe ahoany ty vita zany trano eo vita tanteraka izy avana trano eo vita tanteraka efa miandry mpanofana mpividy sisa tsy maintsy ho katsanana zany io raha ny tokony ho izy fa soriavana nomboka teo aloha tena ampaherana ny fanamasina dia tonga ianao dia tsy kivy to dia zao ny anatansainao misy vahaolana io ninina dia misy vahaolana io tsisy zavatra sy tsen'Andriamanitra tamin'izany tena mampanontany tena mihitsy Andriamanitra azo akisaka ve ny trano, azo akisaka ve ny trano fa moa ve tsy zany reava nanontanian'Andriamanitra tamin'ny Ezekela mety velona ve reo taolan'ireo izy mpanompon'Andriamanitra hoe tompo ianao no mahalala azo akisaka va ny trano efa vita tompo ianao no mahalala nampahery anay ny fanamasina zakevy tsisy vahaolana tsy misy zany eo amin'Andriamanitra tsy misy vahaolana tsy misy zany eo amin'Andriamanitra ary eo am'plusin'izany ao amin'ny trano io ao ambadika ao tsy hitanay tamin'izany fotoana zany fasana ny eo ambadika ao nisy raiky hividy trano io tamin'izany fasana ny eo ambadika ao ary misy parti an'ilay le trano koa any amin'ny mahazo ny taniny amin'le fasana izay fianakaviana efa tsy haintsony hoe firiny fianakaviana firiny tokony fasana io nafy zany ozy mampionina fa zany zavatra zany tena niko anareo raha tsy ao fanamasina mampahery manampy tsy haintsony araka ny tempo tany ngambany to dia nanombotra volo rareo amin'io tsisy miteny hitandrareo mihitsy zay mamboatra angamba tsisy miteny andreo mbary tsara teo mafimafy mifototra ianao tsy malala ay zay tratran'ny firaisana sy kombakomba avoleta be vozina zay matoky olona nefa dia olona tena mikarama aminay olona atokisany loza tamin'izany fa ny tsy fantatry ny olona izay manana fanamasina fa samy fomba tsy takatry ny saina ny aman'Andriamanitra n'izany olona n'izany ravana zany kiravana tokony ivavahantsika ny tokony ivavahantsika hitiavantsika ny Jesosy mba hangatahany amin'Andriamanitra ny fanamasina mba hampahery antsika alleloia fa ao anatin'ny ady taka izany tena ilayntsika ny fanamasina hoe tena fanamasina aiza ianao hampahery zay ketrak'izay lamba olona mpivavaka ohatra antsika moa le olona ty mety mavita hoe tahiny tompo alalana pako tena mba fa mialavany le raha matoby tonga dia mpanao karatra dia ny ao an-trano mihitsy zay reo daholo ny sampy rehetrarehetra miondrikondrika any ianao miditra eo satria any an-tanin'olona ny tranonao tsy miondrika amin'ny sampony fa miondrikondrika amin'ny fanajana satria ninona mbola ny aminazy ny teny farany miankina aminy fa zao matoky ny fanamasina
ary io ke any amin'ny faefatra mbola misy hoe solovava mpananatra mpanampy mpampahery solovava fa teneko anao fa na ny teny olazainao am'izany ary mbola fanamasy tany ilaina ny solovavanao am'izany mbola fanamasy tany ilaina am'izany. Aleloia. Isaky ny zavatra alehanao io zany tena teneko anao raha tsy fanamasina ny momba ny teniteneninao io na ny teny zay lazanao io raha mahasorena ny olona. Raha isy fotsiny hoe miditra birao ianao ianao nge na miditra birao zany karakara tarata zany mila fahita-pity na ny teny ho teneninao. Raika ny teny tabaré zany na mividy zavatra ary za rehefa mividy zavatra tsy mahasorena ny olona mihitsy ny ahako miady varotra. Misy olona vo edinao varotra ngeravana tezitra fa za tsy misalasala miady varotra fa ny fomba fiadiko varotra tsy misy to de fanamasina misolo vavanary avana na miteny olazainao amin'ny patronanao amin'ny chefinao amin'ny mpiara-miasa na de eny ambony fiara-fitaterana manoloana ny fahavalonao manoloana ny mpanadina anao manoloana fanamasina tena ilaitsika isolo vavatsika. Tsika tsy mahay miteny, tsika tsy mahay mamoaka hevitra, tsika tsy mahay manazava, tsika tsy mahay miaro tena. Ary ny olona manana fanamasina tsy mila avoka zany. Tena teneniko anao zany. Na ny teny zay olazainao ary ny fanamasina mametraka an'izy. Ianao angina fotsiny fa zany teny ozy izy. Solo vava. Amen. Nahavariana ny olona mpianatra rehefa nitoro teny ary natalanjona ny olona mihitsy. Tena talanjona ny olona. Ozy izy Paul hoe andika vakitsika ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby telopolo izany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany zay rehetra ozy Paoly. Ary efa nasandratra ny tanana kavan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanamasina zay nikasainy dia efa nampilatsaka zao hitanareo sy renareo rehetra zao. Halleloia. Inona le hitanareo sy renareo rehetra? Ny zavatra nivoaka tamin'ny vavan'ny apôstôly. Ny etsika rehetra zay niseho tao aorian'ny ny etsika nataon'ny apôstôly. Nanasitrana ny apôstôly. Nitoroteny ny apôstôly tonga ny olona dia tena toritory fo, tonga ny olona dia mibebaka. Halleloia. Ary nandray tamin'ny ray ny fanamasina zay nikasaina izy dia efa nampilatsaka zao hitanareo sy renareo rehetra zao. Asa apôstôly toko 5 andiny 7:20. Ary fa Petera sy ny apôstôly namarika ny hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra ny olona rehetra. Io teny io tiako raha avy fotoana hitoritsika an'io ozy Andriamanitra hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra ny olona. Zay zany eo amin'iletsika loatra hoe misy aminareo tsy avela mivadinareo mivavaka na ozy mivadinareo tena ohatry ny lasantitra be anao ty jupe lavo ty rineny dia ozy sika tena Andriamanitra miteny hoe maneke ny vadinareo. Rehefa maneke ny vadinareo raha amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra ny olona. Zay zany azadina. Rehefa telopolo Andriamanitra nilazantsika fa nanangana an' Jesosy zay nivonono ny tananareo nahatonareo tamin'ny hazo. Izy nasandratra ny tanana kavan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ame fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ary izay dia vavolombelona izany zavatra zany ary nomeny fanamasina koa izay efa nomeny Andriamanitra ny manaiky azy. Halleloia. Ny apôstôly no ny amin'ny fanamasina zay nilatsaka zay niraisina amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia nikakana na mpiaiky ny olona. Zany toriteny olona feno fanamasina zany nge raha avana malalaka tena toriteny tonga zany dia misy vokany. Ny tena marina tokony tsy hisy toriteny veriverymaina zany fotsiny fa ny toriteny ray tonga dia mety mampibebaka olona, tonga dia tena mampahery olona, tonga dia mety mampiova fiainan'olona mihitsy. Fa rehefa ny toriteny tsisy fanamasina dia tsisy ninona koa eo.
zafady tsisy ninona ary tena ilantsika mpitoroteny ny fanamasina mba hisolo vavatsika rehefa tsisy fanamasina ny mpitoroteny de lasa miteniteny foana. Zao lamody tena ekeko hoe miezaka mitady zavatra vaovao ny mpitoroteny mba hoe hiala amindreo ohatrany hoe fitoriana teny hatramin'izay. De raha mandinika zao de betsaka mihitsy zao ny mpitoroteny miezaka mitady zavatra tsy de mbola fitenin'ny olona, mitady zavatra ohatrany hoe nouveauté, mitady zavatra ohatrany hoe tena mbola manaitra ny olona, mbola hoe tena mbola tsisy ny teny mihitsy. De ao anatin'izay raha vao tsisy fanamasina, raha eo ny fanamasina tena mahita zava-baovao ianao, tena mbola tsisy ny teny mihitsy fa teneninao anatin'ny toroteny mahakasika ny olona. Fa raha vao te hanao an'izay zavatra izay fotsiny ianao, araka le tsodrano ranabaviliana ato hoe Jehova no elo lalana anareo, misy fotoana ny olona raha vao tsy ampy fanamasina de mielo lalana an'Andriamanitra, de miezaka fotsiny mitady zay ampifalifaly olona. Zao androany na iny pastera vehivavy iny teny amin'ny réseaux sociaux teny ny teny hoe zay pastera zay efa matetika hitako izy miezaka misarika olona izy amin'ny toroteny, miezaka misarika ohatrany hoe mba mpitoroteny mio hafa no mpitoroteny. De zao hitanareo moa am'izao fa resaka homosexualité io voizina be io amin'ny fiarahamonina, tsy azo atao amin'ny manisy raha, tsy azo tenitenenina zavatra mampalahelo reny, tsy azo ahilikiliky reny fa olo loatra atsika ny sarim-bavy sy ny sarim-baza. De iny am'izay ny atao satria be de be zao ny olona tafaroboka ao anatiny io. Nareo raha mandinika be de be zao ny olona lasa roboka an'izany, lehilahy lasa tia lehilahy, vehivavy lasa tia vehivavy. Miaingany am'le vehivavy tsy mitambitamby, le vehivavy matoky valeur, de vehivavy tsy mila sisy reny mahaleo tena sy sisa andron'ny vehivavy sy sisa de any reny ohatr'izay. De manomboka maro le any. De zao am'izay zavatra mba navokany pastera hitako androany ny homosexualité keo izy ny fivadian'ny lasin-vavy sy vavy keo izy tsy noraran'Andriamanitra, tsy noraran'Andriamanitra de nazavainy teo hoe hitanareo tamin'le tao amin'ny bokiny tao amin'ny Sodoma sy Gomora, le tao amin'ny Enoky pasy le fampianarana mba ny Enoky hoe inona ary zany tenenin'ity olona ty. De Andriamanitra tsy nandrara mihitsy ny homosexualité, fa natonga an'Andriamanitra tezitra hony tamin'le anjely, le mpanao le anjely tonga tao amin'ny Lota zany amoaka ny Lota, de le tonga avany nympony Sodoma sy Gomora avoy aty fa mila mahalala azy, mila manao firaisana aminazy zany le lehilahy, nefa lehilahy le ao. De hoe tsy le lehilahy manao firaisana am'le lehilahy ny problème an'Andriamanitra, fa le izy atao akeriny, zany hoe lasa viole zany. Le viole hony zany ny problème an'Andriamanitra, fa tsy hoe lehilahy samy lehilahy mandry amin'ny lehilahy samy lehilahy. Tara hoe zany zavatra zany zao tsy fanamasina izy ary avana no ampitoroteny ohatr'izany. Fa te hijery fotsiny hoe inona zao ny zavatra andrasan'ny olona, inona mba mety mahafalifaly ny olona. Be de be zao ny homosexuel de mba tiako voatariky reny, mba tiako reny mba lasa abonné koa, mba tiako reny ahita tena misy pastera tena ohatr'izany kosa. Tena araka ny teny mampino efa malalaka ny vavahadin'ny fahatezam-pahaverezana mbola alalany any. Tsisy nandraran'izany hoy ny Andriamanitra hoe, tsy nandraran'izany hoy ny Andriamanitra hoe lehilahy samy lehilahy sy vehivavy samy vehivavy vady, fa le tamin'iny fotsiny ny problème le hoe izy le atao akeliny. Fa raha ohatra zany reo anjely reo nitenenina hoe moe na hoe lehilahy nda moe de manaiky de tsy fahotana ry hafa. Blasphémie zany ry hafa, zany kely havana voakilasy ho blasphémie. Hitanao rehefa tsisy fanamasina ny mpitoroteny de lasa manao blasphémie. Blasphémie zany tsy misy zany, diso tanteraka zany. Ny ten'Andriamanitra milaza mihitsy any amin'ny bokin'ny lalàna manao hoe atao maty tokoa raha misy lehilahy mandry amin'ny lehilahy na vehivavy mandry amin'ny vehivavy. Ary tamin'izany andro ny Sodoma sy Gomora zany, ilota ho avoaka angeka efa mivoaka ny dity fa ho hidinan'ny afo sy ny solofary no ninona no le zavatra ratsy nataony no sodomie, izay ny fanaovana sodomie. Azonareo le izy zay le izy, fa de tsotra fotsiny,
tsy zay mamaky baiboly no mahay mitoriteny ryabako fa zay manana ny fanamasina isolo vavazy anolo-tsaina azy anampy azy io baiboly inge raha raha tsisy fanamasina mamaky an'io sahirany zay mba tonga tsika alohan'ny amakina baiboly mivavaka aloha ianao na rehefa te-ilomano anatina hoe tena anao lekturana baiboly ianao aza teo de tsisy atao iny de manao rematy de baiboly andro mamaky tonga sy andiny anaky tsy miala eto raha tsy mamaky tonga sy andiny dimy iny re vakiko hoe mba amakimaky bolana tsy zany vavaka mihitsy aloha tompo miteny manokatra am'izay anao manomboka mamaky nao amin'efa nangataka fanamasina zay teny vakinao eto de vakin'ny fanamasina tsy fisy mialatsiny aminareo amin'ny teny ty zavatra ty mba tonga ny olona mihina kisoa mamaky baiboly fa tsy mety resy lahatra tsy fihinana ny kisoa de tsy fisy ny fanamasina zay raha mamaky tsika mamaky kely aminareo fotsiny azy vety amin'ny asa apôstôly toko 10 ty zany misy fanamasina kely fotsiny ianao de to de fantatrao ny zavatra mitranga asa apôstôly toko 10 mamaky soramandry fotsiny ianao ny amin'ny Cornelio zay de fantatrao zany fa Cornelio no soratanato Cornelio no voasoratra ao raha zany soramandry io tena ny amin'ny kisoa de fantatrao fa momba ny kisoa zavatra resanao ka raha hoe ny amin'ny Cornelio ka na de voasoratra re hoe iny nisy lamba nisy zavatra lidina natao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra amin'ny tany any andiny faraika amby fosy zany ary tao anaty nisy biby rehetra zay manatongotra efatra sy zava-mandady misikisaka sy tany ary voromanidina ary nisy feo nanao taminy hoe mitsangana ary Petera vonoika hano hoy Petera sanatria tompoko fa tsy mbola ninona zava-padina na tsy madio fa hoy ilay feo tamin'ny fandroana izay fa diovin'Andriamanitra de azo ataonao ho faty ary ny teny nanaovana izany de nakarina tany an-danitra ilay zavatra io de io am'izay nitazomon'ny olona mpivavaka miteny hoe efa ny diovin'Andriamanitra ny biby maloto nefa miverena mamaky an'io nareo de angatao aloha ny fanamasina n'olo-tsaina alleloia fa ho azavain'ny fanamasina aminareo voalohany indrindra Petera teny sanatria toko mbola tsy nina zava-badina na talohan'io zany Petera efa niara Jesosy efa tsy otsony misy miantsona miteny Jesosy tsy nandrarany mpianany tsinana zava-badina nefa Petera sanatria toko tsy mbola ninona zava-badina ary mandrapatonga ny fotoana zany Petera mbola tsy ninona zava-badina ary na tamin'ny Jesosy teo na izy nandeha nanjono na tamin'izy mbola maditra tsy mbola ninana zava-badina ny jiosy fa teo am'izay zay teneny hoe hoandro de fantany raha-perako aminareo nakarina ihany le izy ninana be Petera ianao efa ka mihinana zavatra fahitana zany hoe manofo zany no mahita fahitana mahita gâteau de hoano ary iny gâteau hitanao amin'ny fahitana iny de hoano hoe na re tsiro venao de voky venao fa fahitana io zany hoe tsy nihinana ny zava-dehibe amin'Andriamanitra hoe hoandro vonoika hano fa ny aneo zavatra ao anaty fahitana haneo fanehoana fa vonan'io moa teo de zay zany efa nidiovin'Andriamanitra ny zavatra rehetra hitanao teo de zavatra rehefa tiana hoanina de nisy mo anankiray nidiovin'Andriamanitra de zay fotsiny hoe ina zany diovin'Andriamanitra le kisoa zany nefa nitalia alotaria ny soramandry izy Cornelio de avy am'izay taria ambany taria Petera tena resy lahatra am'izay ho izy taminy any amin'ny 20 ianareo malala fa fahady tamin'ny jiosy ny anandarana hiatranao amin'ny olona hafa firenena nefa zany fa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio taiza nampahafantarin'Andriamanitra ny Petera zany tery amin'ny soratra tery ambony hoe efa nidiovin'Andriamanitra azo ataonao ho fady olona ny resaka eto azonareo olona ny resatra any andiny faefatra amby 30 Petera ny lobavaka no hitako marina tokoa zao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra io ry Cornelio ny Senegaly ny Amerikanina ny Malagasy ny Mauritianina
reny rehetrarehetra reny le tenandroanitra zavela reny zany le nanehoan'Andriamanitra ato anatin'ireo biby manana tongotry fahasamihafana izay efa nataon'Andriamanitra hoe taloha fady rehefa tsy jiosy de fady fa zao efa tsy hitanao zay zany zavatra ohatr'izany zavatra tahaka izany raha misy ny fanamasina manolo-tsaina antsika azotsika atao ny zavatra teny tenin'Andriamanitra azotsika ny vehivavy tsy mahazo mitory-teny zany tsy hoe vehivavy tsy mahazo mitory-teny tokony anginy tamin'io fotoana teo amin'ny tanàna nisy an'ny Paoly nananarany an'ny fiangonana tamin'io fotoana io satria teo amin'izany nisy zavatra nitranga teo amin'ilay tanàna fa tsy akory ny teny Paoly na vehivavy ao kangina dia hoe tsy mahazo mitory-teny intsony ny vehivavy za mitenareo mahazo mitory-teny ny vehivavy ary ny anay izao izay mivady eto vehivavy no nitory-teny taminay na tonga anay oatra raha tsy nahazo mitory-teny zany vehivavy ohatr'izao mbola tanaty boîte de nuit satria vehivavy io no nitory-teny taminay nahakasika ny fonay fanahy masina daholo zany ry havana malala fanahy masina daholo zany alleloia amaranako azy dia zao amin'ny apokalipsy 2:20 ary izy naneo ahy niony ranonaina mangano antaka ny vato kristaly ary voaka avy teo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo avovoan'ny lalambeny ary teo andaniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamovoro ambiny folo samihafa sady mamoy isam-bolana ary ny ravin'ny hazo teo fanasitranana ny firenena maro ary hoy izy nareo ny oniny ranonaina mangano antaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry voaka vaiza avy eo amin'Andriamanitra sy Jesosy ary amin'le ajoana toko 10:10 tsika dia namaky nanao hoe le vakindrana bavy fianarakoto ajoana toko 10:10 ilay nivaky toy izao hoe fa tonga izany mba tanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalàna hoe alany foana 9:20 fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy vavolombelona manambara io le hoe mivoaka avy amin'ny sezan'Andriamanitra zany ny fanahy masina amin'ny endrika inona nazavainy amin'ny apokalipsy izy hoe amin'ny endrika onina ranonaina manganoana tahaka ny vato kristaly izay mivoaka avy teo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra ny fanahy masina dia madio mangano ihany toy ny vato kristaly rehefa ao amintsika koa ny fanahy masina dia mitondra fahadiovana ao anatsika fahadiovan-tsaina fahadiovam-po fahadiovam-panahy mikoriana ao anatintsika za mifa mandritra ny taona adio saina daholo indray tsika rehetra nandray fanahy masina ikoriana ao anatintsika ranonaina mangano ihany tahaka ny vato kristaly eny ny fanahy masina izay niraisintsika tamin'iny alahady iny afaka malala dia andeharaka ny fanahy masina isika tsisy teny raty zany tsony tsisy saintsainy raty zany tsony tsisy anao toetra raty zany tsony amin'ny heritaona indray tsika karaza pentekosta vaovao fa efa nandray aloha ianao teo ranonaina maninona izy mangano hoany tahaka ny vato kristaly mahadio fahadiovana nge zany ikoriana ao anatintsika zany ranonain'ny fahadiovana mangany ihany tahaka ny vato kristaly pur mangany ihany mahadio zany loha rano velona ranonaina velona iboboka ao anatintsika dia zavatra izay ataontsika madio avokoa ny fisainantsika madio ny fitenitsika madio ny fijerintsika madio ny hetsika ataontsika madio halleloia satria naniny nandray fanahy masina isika misy mba hisy fetraikany mivatana azo tsapahitanana engany mba ny olona rehetrarehetra manodidina anao dia ahatsapa fa nandray nanao nandalo pentekosta ianao oka ho hitan'ny mpianatra dia ozy mihitsy ry Paoly hoe arak'izao hitanareo izao halleloia zao zavatra hitanareo sy renareo izao ny fahagagana hitanareo ny toriteny renareo fitondran-tena tsara hitanareo dia tsy avy aminay fa avy amin'ny fanahy masina izay nirahan'Andriamanitra no ny fanatahan'i Jesosy ho an'izay dia azy hotahiny tompony antsika rehetrarehetra halleloia hotahiny Jesosy any antsika menakavy marina mihitsy ny teny mamery vehivavy Samaritana koa rehefa nresaka tamin'i Jesosy dia
tonga dia direkta niazakazaka nitory teny tao an-tanàna izy dia nandresy lazy zany hoe mety mitory ny vehivavy misohatra ny mamia marina mihitsy ny teny mamia. Mino aho voalainao zay afatra izay tapitra ny toritentsika. Ny toritentsika tapitra raha misy olona roa na telo manam-paniriana izara fahatsapana, inona ny voarainao tao anatin'ny toriteny, inona ny nahakasika anao, inona ny tena mba tsaroanao, inona ny voarainao tao anatin'izay adin'irasa zany resantsika teto izay dia afaka manao appel nareo. Iny ny compteko iny soratako iny. Alleluia. Iny anaty commentaire n'le hoe fandarina ki radio dia zay tianareo atsoina zany na le fandarina ki radio na aki radio andramoka izao raha misy anareo dia izara fahatsapana, inona ny voarainareo tao anatin'ny toriteny. Raha misy olona roa na telo dia ampandrotsika zany olo zany izara fahatsapana. Raha tsy misy moa dia dia mihira avy hatrany isika rehefa misokatra anareo ary messenger afaka manao appel nareo. Raha misy aminareo maniry izara fahatsapana dia afaka manao appel ianareo fa tapitra ny toritentsika milohan'ny idirantsika minira sy ny vavaka mandranatsika ny fotoana. Halleluia. Miandry kely tsika izy ary aminareo no izara fahatsapana. Halleluia. Ao ary raha tsy misy moa dia tsy maninona ihany koa fa tonga dia hiditra amin'ny hira isika. Alleluia. Eny ary fatsika tao dia eno tsika rehefa tsy misy appel tafiditra fampiseranareo zany mizara fahatsapana. Ny fanahy masina ry havana araka le teny teo mpananatra, mpanampy, papahery dia solovava ary azotsika atao ny miankina amin'ny fanahy masina. Mifoha ianao rapitso dia tena hoe fanahy masina tario lalana, fanahy masina ampio fanahy masina anaro fanahy masina ampaherezo fanahy masina solovava ary azotsika atao mihitsy tena hoe fanahy masina hiankina aminao zay. Afaka ekinana ny fanahy masina, afaka miankina tanteraka amin'ny fanahy masina tsika amin'ny fiainantsika ry havana malala. Dia ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe ny miankina aminao. Amen. Easy, I am sorry.
Halleluja. Sotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay. Dia sy mankalaza tompo ary manome voninahitra anao ny amin'ny fataterahany fotoana teto androany. Lehibe tokoa ianao Andriamanitra ary tena hoe isaorana anao ny zavatra rehetra. Ianao natotosan'ny fandarina teto misaotra fanamasina tamin'ny tolotsaina izay nomenao ihany koa. Misaotra tamin'ny solovava izay nomenao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny mpananitra sy ny papahery, ny mpanampy, fa mbola fanampiany fanamasina nafahanay navita ty fandarana ity androany. Manao an'iny voninahitra, manao an'iny saotra sy ny tena Andriamanitra. Ka io Jesosy ihany miteny izay voatory teto androany mba ianao any Andriamanitra hitasy omba ny teny mba haniry avy zato eny, amoa avy zato eny any am-pony tsirairay avy. Dia ninina vonafafy teto androany dia tsisy latsaka na dia iray ara fa samy ampahery ny tsirairay avy dia hiboboka ho fiainana mandrakizay. Ega ny fanahy masina mba ianao ampahery ny tsirairay avy foana. Ega ny fanahy masina mba ianao ananatra anay, anampy anay ary mba hisolovavanay hatrany amin'ny fiainanay manontolo. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Jesosy tany nangatahanao ny fanahy masina mba loatsika ravina anatin'ny zavavaky izany mba hisaotra an Jesosy tsika. Fa Jesosy ke ravina nangataka ny fanahy masina natonga antsika nahazo an'izany. Jesosy nangataka an'izany ho antsika ka natonga an'Andriamanitra nampidina an'izany ho antsika. Ary tena ilayntsika ny fanahy masina. Tena fanahy masina daholo io momba antsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Misaotra Jesosy malala. Voninahitra ny ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Da io Jesosy ny teny, da io ny toro-teny mba hitondra vokany ho any amin'ny tsirairay avy. Io dia voisy satana fisafaritra amin'ny rano tsy afaka hikasika na dia litera iray aza, tsy afaka hitsaingoka na dia vohy iray, litera iray tanatin'izay teny izay natolotra mitoriana izay. Manao an'iny voninahitra mandrakizay Jesosy. Halleluja. Amen. Hivavaka ho an'ny firenena ranabavintsika Erika amin'izao fotoana izao teny tompo ranabavy Erika manao ny fitenenana. Jesosy pasitera dia tain'i Jesosy tsika fifaningazy dia hiarakaraka tsika ho amin'ny firenena sy hamanana fotoana. Sotranao ndraiky tsara indrindra io satria mbola nomenao izao fotoana maro izao indray ahafahanay mifankazatra aminao, ahafahanay mihaino ny teninao dia teny maro izay tena hoe mahatonga ianao mpamokonao ny amin'ny fanahy masina dia mpanamatra fanompisainanay Andriamanitra. Mankasitraka satria tena hoe mbola mianoko ao anatin'ny faty-apôstôly tanteraka izay Jesosy malala dia tena fatanay fa tsy tianao ho hiala aty anatinay tsirairay avy izay meno izao tambarana izao fanahy masina izay efa azonay fa tianao hitazona aty anatinay izany, tianao hitoetra aty anatinay mandrakariva ny fanahy masina satria raha tsy ao ny fanahy masina dia tsy mahitanay inona io izay tsy afaka manao inona satria izy afaka mananatra anay, afaka manompisainanay, afaka solovava anay sy tarika anay tanandro sanandro mitsinanay. Satria ianao tena hoe mivavaka nangataka taminay iray Andriamanitra be fitiavana mba hidinany fanahy masina ty aminay mba hananatra anay, mba hitsari-dalana anay, mazava dalanay, aniny lalana sy ny tongotraina Andriamanitra. Dia isaoranay izany fitiavanao izany Jesosy malalaka satria raha tsy teo ny fanahy masina tsy afaka mahatakatra ny teninao izay Andriamanitra. Raha tsy teo ny fanahy masina tsy afaka mahalala ny fahamarinanao izay Andriamanitra satria izy foana mbola mananatra anay manompisainanay dia gaoko izany teny izany Jesosy dia mipetra ty anatinay ary fanahinao tena tsy hiala ty anatinay tanteraka tokoa fa tena mizaka ty anatinay ankehitriny izay Jesosy mitondra mivavaka ny amin'ny firenenay mba handrotsahana izany fanahy masinao izany koa firenena malagasy Jesosy malala ary feno ny fanahy masina ny tsirairay avy ka tena hoe hitari-dalana izany firenena izany ny fanahy masinao ambony-tsaina ary namatra ny vahoaka malagasy Jesosy fa tena tsy ampanay fa mbola hoe mandeha amin'ny herin'ny tena ny vahoaka malagasy na toa mbola feno fanantrana na toa mbola misy
zavatra maro Jesosy ny seho ao mbola maro fahotana dia mbola tsy mahita ny fahamarina satria tsy teo ny fanampahananatra Jesosy malamy dia hidino andany firenena izany fanampahananatra da amanatra ny vahoaka malagasy tsirairay avy amoron-tsaina na ny fitondra fivavahana na ny fitondra fitondrana fitondra fampivatrana na ny olona tsirairay avy Jesosy malamy ma tena andeha araka ny fahamarinanao na tena andeha araka ny lalana sy ny sitraponao ary mbola hitondrina ny didinao satria zahafanay masiny izany tafaina Jesosy dia mamindrafo am-boaka malagasy Jesosy malamy dia rehefa manokana ny firenenay dia rehefa nisambara tonga Jesosy fa tena hoe maro ny zavatra miseho isan'andro anatin'ny firenenay io tsy zavatra tsara ny mirenena misofonay Jesosy fa dia tena hoe loza vonolona aretina famoronana zavatra ratsy daholo Jesosy mirenay fa izay Jesosy tena mangataka tamin'ny famindrafonao tena resaka am-boaka malagasy satria hoe na famindrafonao izany vahoaka malagasy ahidinao ny rahanao tena hoe anadiny tsirairay avy faramasinao na zandamisainy tsirairay avy na tena hoe hiala-mbatsy fanao Jesosy satria izany fahotana izany ihany mety hevitra manelanelana vahoaka malagasy ianao andriamanitra maro ihany nge Jesosy mivavaka nefa tsy marety teninao tsy mahatsapa ny herinao tsy mahatsapa ny fanomasinao fa tanana misy ireo dia misy hoe Jesosy fa hijery manokana izany firenena izany satria mbola marobe ny fanakavianay ao mbola marobe ny mpiara-monina aminay tena hoe anantona anao andriamanitra satria mijaly loatra ny firenena izany Jesosy malamy dia misy matoka Jesosy fa mivavaka ianao dia atrinay fenekela tananao ny atoro-masonay tsirairay avy ray alesy dia tena hoe feno hevy Jesosy tsy alety amin'ny fanamasinao fa tena hoe entiny misy fiainanay manontolo izany dia makasitraka Jesosy dia vinahitra ho anao izy ihany Alleluia amen. Halleluia makasitraka indrindra ny ranavalitsika erika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay andriamanitra manankiray fahasoavana ane amary fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana maherizatra ny amin'ny asan'andriamanitra dia mampahery koa misaotra ny ranam-bavy-fianarakoto misaotra ny anaingolina Rodriguez nandray anjara tamin'ny fandalina androany dia andriamanitra amary fitianareo tsirairay avy dia miaratsiny aminareo izay niantso ihany koa fa nisy aminareo niantso sika izara fahatsapana efa atao anaty hiritsika efa atao anaty vavaka ny fotoanantsika koa moa somary lasa kely androany dia aleo ataontsika sokony rapitso efa adinroantsika ny teto ka dia miaratsiny amin'ny ranam-bavy Marie-Josy ranam-bavy Mami izay niantso sika izara fahatsapana fa ataontsika rapitso indray izay dia tahiny tompotolo atsika rehetra tapitra ny fandarantsika fa nyfiarahantsika kosa tsy tapitra raha miditra mihain'ny akiradio nareo akiradio point radio 12345.com ahafanareo mihaino ny onjabeo akiradio mandeha andro manarina misy totensaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito maraina amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina verinao zao fandaran'izao na mbola teherinao amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva ihany koa mbola misy toriteny samy tahiny tompo mahereza daholo manandriamanitra ny voninahitra halleluia amen.